Ny fianarana no lova sarobidy indrindra ka amin'izao fanombohan'ny taom-pianarana 9 izao dia tsy nitaza-potsiny ny fanahatsiaro ireo zanaky ny mpiasa ny KNAPS Andriamatoa Arzaka Rabekoto Raoul tale jeneraly ny taherim-pirenena momba ny fihina ara-tsosialy. Ho fanamavanana ny fahasairana an'ireo ray aman-dreny nanosika azy ampitiavana ny fitaovam-pianarana ho an'ireo zanaky ny mpiasa manerana nosy hatrany amin'ny tendro sy ny maso ivoho ka ny satarana izany ny tetsy amin'ny foibe Ampefiloha. Namorona ny mpiasa ny tany jeneraly ny KNAPS androany Andriamatoa Arzaka Rabekoto Raoul nanokatra ny taom-pianarana 9 ary nanolotra ny fanombohana ho an'ny fanomezana ho an'ireo zaza mianatra zany fitaovam-pianarana ho an'ireo zanaky ny mpiasan'ny KNAPS manerana ny Madagasikara no hozaraina fa androany dia fanokafana ihany. Anatin'ny fahenim-potoanan'ny KNAPS tsika zao KNAPS mitsinjo ny ara-tsosialy dia mitsinjo ihany koa izy no aviny tsy ny hoe le olona karan'iny fa mitsinjo ihany koa izy ny fianakavian'ny KNAPS sy ny tany taranana. Arak'izany dia santatra ihany teto Antananarivo fa mbola samy azo ny anjara kit scolaire ny any amin'ny faritra ivelana Antananarivo.